Misy 5 menadary eto tanora nahazo fiofanana nomeny tranobe ny fandrarana ho an'ny tanora antsona hoe fleur éveillé eto Masina ireto izay nisalatra ny anarany andiany santatra. Hitantsika fa ny fikambanana fleur éveillé dia sady mampiova sy manabe tanora eo ihany koa misehatra amin'izay lafin'ny fandraharana ho an'ny tanora izay dia tafiditra indrindra ao anatin'ny programan'asan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny fampiroboroboana ny ivotoeran'ny tanora sy ihany koa ilay programan'asa Pôle emploi jeune izay manandratra andreo taniketsan'ny tanora mpandraharana. Nomena certificat avokoa izy 2 menada ireto mariky ny fahaizana sy ny fahavitany fifanana na rana teto. Samba mpifanana maro ny safidizy ireo tamin'izany toy ny bâtiment travaux publics, broderie, informatique, cuisine, pâtisserie sy ny sisa. Ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena miara-miombonantoka amin'ny NFPA mitomponantoka amin'izany izay manatratra ny tanjony ministera fampiroboroboana ny tanora. Zany hoe ilay fikambanana fleur éveillé dia qualifié na atsotsika hoe ivotoerana ho an'ny tanora izay manofana ny tanora izay ihany koa mampiatra n'ilay velorano tanora miisa 5 izay programan'asan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ary indrindra amin'ilay famolavolana andreo taniketsan'ny tanora mpandraharaha ao anatin'izay Pôle emploi jeune izay. Ny fleur éveillé dia tranobe ny fandrarana ho an'ny tanora eto Toamasina. Mamolavola tanora amin'ny fifanana maro samihafa izy ireo. Santatra Mbavarano izy io satria ny tanjo dia tsy mba hoe irona ilay ionona amin'ny hoe tsy mahita asa dia ionona amin'izay ny tanorantsika na nahavita na tsy nahavita fianarana fa tokony afaka mamorona asa avy hatrany. Izay zany nahatonga ny hoe natsangana fleur éveillé ity izy io fitaovana ahafahan'ny tanora mandray izay traikefa ahafahany ataoko hoe repère ho an'ny tanora zany ny fleur éveillé amin'izay sehatra ny fandraharana zay. Vita signé tamin'ity fotoana ity ny fanamafisana ny fiarah-miasa misy eo amin'ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena ary ity tranobe ny fandraharana ny tanora fleur éveillé eto Masina ity. Narana adievitra maro makasika ny fandraharana ho an'ny tanora eo amin'ny sehatra ny asa ny fotoana ny tolakandro nandraisan'ireo fikambanan'ny tanora maro samihafa misy eto Toamasina.